La 4G Batelma vous présente Nivava. Arabatra amin'ny Saramanitra. Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Anary tsara lalàna. Mazoto. Arahinao ny fampalalambavao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalambavao ho arahinao miaraka amin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Noporofony antoko malagasy miaramainga tamin'ny alalan'ny filohan'ny Adzo Andriananarivelo tamin'ny ity androany ity fa tsy misy tsy vita rehefa misy ny finiavana sy ny fitiavana. Lalana 730 kilometatra no vita fanamboarana androany vokatry ny fiarametan'ny rehetra. Tonga nanondrana ny fitakin'ny sindika eny anivon'ny ministera samihafa androany solombavam-bahoaka mitarika ny etsy-bahoaka etsy amin'ny kianjan'ny 12 Mey. Araka ny fanazavana tsy hijanona ny fitetezana ministera raha tsy mivaly ny fitakiana sy ny fialan'ny ministra HVM. Nanomboka androany aritra 3 andro ny atrikasa fandaminana sy fitantanana ireo tahirin'andramena sy azo sarobidy eto Madagasikara. Mpisehatra maro avy eto an-toerana sy avy any ivelany no nandray anjara tamin'izany. Mitohatra ny asa fampandrosoana ao amin'ny komina Masindray, vokatry ny fitantanana mangarahara sy tsara tantana no nahafana anome tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka ho ny ben'ny tanàna. Maresaky resam-pirenena dia tsy niandry ireo mpitsopinenana fa dia ny ampitsony natongavan'izy ireo dia nangataka ny findra any La Frantsa ny antsasa maniran'izy ireo izay voatonga tao amin'ny seran'atsambon'ny Valence ao Espagne ny alady lasa teo raha ny fanambarany teo anivon'ny gouvernementa Espagnol. Nedidendreo arahanao afaka fotoana fohy. Amin'izao fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV izao dia faly indrindra izahay manantitry ny arabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vaovao ireto avokoa ireo vaovao songadina androany ny anomboantsika. Izany moa dia niporofony antoko malagasy miaramiainga tamin'ny alalan'ny filohan'ny Adzo Andriananarivelo tamin'ny ity androany ity fa tsy misy tsy vita rehefa misy ny finiavana sy ny fitiavana. Lalana 730 kilometatra no vita fanamboarana androany vokatry ny fiara-mientan'ny rehetra. Io na saina. Lalana ratsy hitanao. Zay zao makantony aty amin'ny ray alina zay miala ny trano, amin'ny ray sasany alina. Dia amin'ny miady eto zay miady eto dia farafatarana zany zay amin'ny 2.10 sasany miala eto dia amin'ny 7 alina indray vao tonga any tanàna. Ohatr'izay zany ny fitadiavanay amin'ilay izy. Sahirana be mihitsy zay amin'ny lalana ratsy aloha fa rehefa vao tonga zany ny fahavaratra dia sarotra be mamoaka an'ilay vokatra. Fotoana very tena misy ansa satria raha ohatra zao ianao hoe tokony hoe atsasakady ny lalana mivoaka makary tena mandeha makany Androroro tena hoe adiny iray mahery mihitsy vao tafavoaka any mety ho lasa adiny iray sasany ara. Toy izay ny fahasahiranana ny ainano ireo tanitsapam-boly sy piopy tao amin'ny komuna Nakadinandriana nandritra ny taona maro vokatry ny faratsiany lalana amoahana ireo vokatra. Nandray ny andraiky ny filoha nasionalin'ny antoko malagasy miaramiainga Andriananarivelo Adzo sy ireo mpiara-mombon'antoka ny zanaka ampelezana amin'ity komuna ity lalana 730 kilometatra no ajariana. Fanamboarana lalana eto amin'ny komuna Nakadinandriana ny rahana tamin'ny mpiara-mombon'antoka ny zanaka ampelezana ny komuna ary ireo mpanao fanatanjahantena amin'ny azakazaka fiarakodia. Dia indrindra moa zany ny orinasa Fraise izay nanome tanana ny tenanay mba ahafahana manokatra an'ireto lalana 730 kilometatra reto. Izao mipirofo fa rehefa misy ny fiaraha-miasan'ny tsirairay avy dia azo atao tsara ny mampandroso firenena fa indrindra afaka mahavita zavatra tsara sy aingana itsika rehetrarehetra. Ka izay mba ezaka izahana natao na rehetrarehetra taty amin'ny komuna Nakadinandriana izay
na be ny tanàna ny tena ihany koa moa taloha. Ny rehetra no mahazo tombontsoa avy amin'ny fahavitana izao lalana izao na mivantana io na ankolaka. Asa izay andraikitry ny fitondram-panjakana saingy tsy miandry ny hafa mitavozavoza ny fampandrosoana raha ny fanazavana. Ny rehetrarehetra mahazo tombontsoa satria lalana mampitoy ny commune Kadinandriana amin'ny commune manodidina ity ary indrindra koa lalana mahavoadidina ny tapany avaratra rehetrarehetra ny commune ary fotoanany famonosan-damba sy fanaovana raharaha aty ambanivohitra koa amin'izao fotoana izao ka mahazo tombontsoa daholo ny rehetrarehetra afaka mitsidika tanindrazana moa ny mpamokatra afaka mamoaka vokatra amin'ny lalana mba azo andanana tsara. Iatsara ny sehampiarin'ireo mponina ato amin'ny commune Kadinandriana taorian'ny fahavitana izao lalana izao. Lalana izay efa nitarain'ireo mponina nandritra ny 7 taona mahery izao nefa tsy nohainon'ny fanjakana. Nankasitraka izao fandraisana andraikitra izao ireo tantsaha sy mponina any an-toerana. Lesona ho an'ny fitondram-panjakana ny toy izao hoy ireo mponina ao amin'ny commune Kadinandriana. Makasitraka makatelina ny malagasy miaramianga izay tary amin'ny président iazy commune Kadinandriana nanao an'ity lalana ity fa raha tsy nisy izao fanambaran-dalana izao ngamba isolé taty ny commune Kadinandriana. Raha ho tamarina zany ny charbon vilomana eo amin'ny charbon isan'andro raha vao tsisy ny lalana dia tsisy zavatra ataon'olona dia makasitraka makatelina ny président iazy zao nanao an'ity lalana ity indrindra zanak'apelezana mbo nasoroka miaramazy tongotra miaramamindra mbo ahafahanay mihetsika dia makasitraka makatelina. Mitohy hatrany kosa ny hetsika ho an'ny fanovana eny amin'ny kianjan'ny 12 Mey androany takina hatrany moa ny fanesorana ireo ministra HVM Henri Florian. Taorian'ny fitetezana ireo ministera maro androany niarana ny solombavambahoaka sy ireo syndicat toy ny mazatra ny filaharan'ny syndicat no nentina nomboana ny hetsika teny amin'ny kianjan'ny 12 Mey androany. Takihana hatrany ny fanaovana tanteraka eo amin'ny gouvernement tany marimaritra iraisana. Takihana hatrany ny fanesorana ireo ministra HVM izay tavela ao anatin'ity gouvernement ity. Miteny syndicat sy namana syndicat tany ara-mitolona tena dia mitolona foana tamin'izany mpiasa zany fa enjana nentina fa eto ampitrihivinay fotsiny tena lazaiko eto so misy mieritreritra ka raha vaina fa tolona politika ny eto amin'ny 13 Mey efa kabarina izaka ministera nentinareo tany zahay namakilay tany ministera reo le mbola ministra mbola tsy zakany mbola tsy matata bala fananarana fa mbola le réel ho avy eo dia ho hitaneo le izy atsy ho atsy fa tsy elakory dia ampitao amin'ny namana fa eto dia tolona ho anareo zay natomboka izany da afara koa ho an'ny mpiasa ho an'ny olombelona rehetrarehetra miasa. Manaitra ny tompona andraikitra ny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mba hamerenana ireo karamana mpampianatra any amin'ny faritra Ambatondrazaka izay mpampianatra manonona ny tolona ho an'ny fanovana izay notapahan'ny ministera ny karamany. Dia ao ministera ny agriculture ihany koa dia misy centre ska zay any Loatramangoro centre semencier zany izy io dia nisy semence 3000 tonnes na odiny uranga io nalefa ny tany amin'ny kesiny HVM fa namana mpitarika tolona any amin'ny faritra Loatramangoro any Ambatondrazaka dia nandefa message tamiko teo fa tapahando zareo daholo ny karama ao amin'ny ministera ny fampianarana ka dia mampilaza aminao zay Andriamatoa RH ao amin'ny ministera ny menina avereno ny karamandreo olona reo zao dia zao. Atreto mitohy ny tolona takina hatrany ny fanesorana ireo ministra HVM ao anatin'ny gouvernement sy ny fampiarana ny didiny ACC. Mandidina izay tolona izay hatrany dia tonga nanotrana ny fitakin'ny syndicat eny anivon'ny ministera samihafa androany nisy olomavambahoaka mitarika ny etsy-bahoaka etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey araka ny fanazavana moa dia tsy hijanona ny fitetezana ministera raha tsy mijanona ny fitakina sy ny fialan'ireo ministra HVM ireo. Yves Richard. Nanao benidina nanmafy ny fitakian'ny syndicat eny anivon'ny ministera isantsokajany androany ny solombavambahoaka mitarika ny etsy-bahoaka etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey
ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika amin'sahana ny fambolena sy ny fiompiana tetỳ anosony nanomboana ny fitetezana ministera takiana teto ny fialan'ny ministra sy ny fitakiana sindikaly samihafa nafana teto ny fifandonana noho ny fisindro mpiasa-panoana ny ministra amin'ny perinasa idina avoakany CES dia tsy misy HVM malany tamin'ny analan'ny HVM député noho izany fampiarana nino manontolo no angatanay amin'izao fotoana zao tsy anao barofanareo izahay fa kosa hiteny hoe tsy ekenay ny fisiany HVM ao anatin'ny gouvernementa indrindrandrindra ireo blanc satria ireo rehefa nataony avy eo nitondrotra ny azo ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo solombambahoaka niaraka tamin'ireo sindika ny fanesy teto ny fandraisam-pitenenana nanamafy ny fialan'ny ministra amin'ny perinasa fahotana mafaty ary tsy fahendrena ny zavatra nataonao andriamato ministra noho izany ny sindika rehetrarehetra manoloana zany fahotana mafaty zany dia mitaky miala ianao ary zay mitaky ny remanima ary ianao anisany hoesorona ao anatin'izany remanima zany taorian'izay nitodi-dony azo ministera ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ny delegasiona nanamafy ireo voalaza etsy ambony isan'notrindrina teto ihany koa ny tsy fanekena ny fanomezana ny tany ho an'ny vahiny toy izay ihany koa ny tetsy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Mbohida izay nambara fa isan'ny ministera ny zakany ny kolokolo tanteraka toerana tanteraka satria be dia be ny kolokolo ato anatin'ny ministera ny santé raha tsy teny afatsy ny vidina petrola zay forsenany nisy FSDSP amin'izao fotoana izao noho izany tsy mila mpitona HVM izahay tsy mila HVM tsy mila redoublant tsy redoublant rehefa koty-zafy any Lexis ny azo ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny delegasiona avy eo raha nita teto mpitandro ny filaminana maro no niatrana manoloana ny vavahady mbola nanamafy ny fiziririny sy ny fampiasany mpitandro ny filaminana hoery mpamiretana teto ny ministra Maharanty nazava ihany koa teto ny afatra dia ny filany ministra Maharanty mpiasa ny postra sy ny teniny fifandraisan-davitra tsy hiasa raha tsy miala ianao miaraka amin'ny firongony ny ministra teo aloha miala vao miverina miasa reto mpiasa ireto resaka dala fotsiny zany hoe gros bras mpitandro filaminana tsy ireo no avitanao afitanao ny asanao ny mpiasa no mahavita manodina ny ministera fa tsy ministera tsy aninina torak'izay ihany koa ny teo anivo ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola araka ny fanazavandro solombabahoaka ny tarika ny etsika tsy hiato ny fitetezana ministera toy izao raha tsy tanteraka ny fangatahana dia ny fialan'ny ministra HVM sy ireo fitakiana sindikaly samihafa manjavozavo ny daty ofisialy n'ireo fanadinana mpanjakana ho amin'ity taom-pianarana 17 ety raha toka mitoy ny fitokonan'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny sindika dia tsy mety manome fanazavana kosa ny anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Michela Ranardzon mitoy ny fitokonan'ny mpampianatra androany laza ireo sindika fa hiemotra ny daty anatanterana ny fanadinana ara-panatanjahantena raha toka tsy mivaly ny fitakiana izy ireo tahaky ny zo satria raha misy ny mpiasa-panjakana faran'izay farahidiny dia izay mpampianatra ka zo angamba zany ny fitakiana zay ataonay ary zay nampanantena fa hanampanao examen raha ohatra ka voavaly ny fitakianay fa tsy hoe anao otazy ny zanaka malagasy na zaha io malahelo ny zanakay ne mianatsy zanakay ne maka BPC zanakay ne maka baka ohatrany zanakin'olona rehetrarehetra dia ny zanaka nefa zany dia ataonay otazy fa zay ny zavatra misy dia tsy maintsy miroso amin'izay tsika zany raha ny fanazavana ihany koa isan'ireo fanadinana atao mialoha ny fanadinana ara-panatanjahantena raha toa miemotra izany dia hiemotra ihany koa ny dadin'ireo fanadinam-panjakana hafa raha toka ny ezakana nango-mavao teo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny mpanao gazety tsy nisy na tompona ndraikitra iray nentina nome fanampanazavana mikasika izay fa ny morana na tsy ny fanadinam-panjakana izay toraka izany ihany koa ny teo anivo ny Cisco Antananarivo laza kosa nisy tapadrara national mambivondrona ireo sekoly tsy miankina na ny DINELM direction nationale des écoles libres de Madagascar androany fa hatreto tsy mbola misy ny fampilazana amin'ny fanemborona izay datim-panadinana izay rahantsika malala ny zava-misy ankehitriny no ny fihetsiketsehana samy hafa zay mitranga amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra intsony hoe isy ve ny fanadinana sa tsy isy ny fanadinana ka hatreto aloha mbola tsisy resaka ny fanaovana tamin'ny direction nationale
eo ihany ko misy le hoe commission nationale de l'éducation membre ao a ny izahay a mbola tsy misy resaka ny mahakasika an'izany nefa nyray aman-dreny dia naty am privé ary dia manontany foana manaona ihany isy ny fanadina nahoana ny any amin'ny province miatso anay ny any amin'ny faritra samy hafa miatso anay hoe ahoana ihany ny fanadinana. Manoloana ireo hetsika maro isan-karazany miorory ny ray aman-dren'ny mpianatra ny amin'ny mety isiny ny taona fotsy na ihany koa ny fanemorana diso tafahoatra ny datim-panadinana. Hatreto aloha raha tsy misy ny fanovana mijana ao amin'ny reto daty ireto ny fanadinam-panjakana ao amin'ny ity taom-pianarana 17 sy 20 ity. Ny CEPE totsaina ny 14 aogositra 20 ny BEPC ny 3 hatramin'ny 4 septambra 20 ary ny baccalauréat ny 17 hatramin'ny 1 septambra 20 Ny safidy sy nanapa-kevitra ny ankalaza ny fetim-pirenena any amin'ny toerana nalany azy avy ny akamaroan'ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana na izany aza dia mbola mitonitolona sy ny fitakiana araky ny efa ny fanarana tamin'ny vahoaka fanampanazavana. Izahay solombavamboaka ny MMM indrindrandrindra izay solombavamboaka ho an'ny fanovana izay nitolona eo amin'ny 13 mai amin'izao vanim-potoana izao zany dia betsaka ny solombavamboaka avy any amin'ny province dia akaiky ny fetim-pirenena dia noho ny fahelan'ny fotoana nandaozanay ny vahoaka dia ny safidy sy nanapa-kevitra izahay hanomana ny fetim-pirenena indrindrandrindra hiara-mifety amin'ny vahoaka izay ny antony mahatonga anay sy tazatazana matetika eny an-kianja eny amin'ny 17 mai tsy hoe namadika ny tolona na niala fa misy adidy hafa amin'ny vahoaka ny fidy anay any amin'ny toerana tanànana voafidy anay dia rary ny ariverinay tokony ataonay zany amin'izao ankatiko ny fetim-pirenena izao. Na eo aza nefa izany dia mampafantatra izahay fa mitohy ny tolona satria mbola misy ministera tsy milamina hatramin'izao ireo ministra mpanao kolikoly izay efa takiany vahoaka efa nalon'ny vahoaka izay mbola naverina dia mbola mitaky ny fialan'izy ireny miaraka amin'ny vahoaka izahay. Mandidina ny tontolo politika hatrany dia nisy fifanarahana politika tamin'ny fananganana ny gouvernemanta sa tsy izay fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao manoloana ny toedrarà eto amin'ny tany sy ny firenena. Androany nilaza ny HVM tamin'ny alalan'ny filohany fa nisy fifanarahana politika io ary samy nanao siny ireo lehibe ny antoko politika matanjaka Kaetan Andriatsinao. Niteraka resabe tato ato ny momba ilay fifanarahana politika na ahafahana nandrafitra ny gouvernement tamin'izao fotoana. Fanontaniana maro ny mbola tsy voavaly manoloan'izany, ohatra ny hoe antoko politika iza avy ny nanao soni, aiza io taratasy nanaovana sonia io sy ny maro hafa. Nisy ny fifanarahana politika hoy ny ao anivon'ny antoko HVM androany, nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety. Efa nilazaiko teo fa misy ny accord signé ary misy nefa zavatra fitondram-panjakana tsy natao ho avoaka fa misy dia sady misy olona niaraka amin'izany teo ny communauté internationale niaraka teo nafantatra an'izany ary samy manana exemplaire zany ireo olona voalaza ireo ka ataoko fa hijanona amin'izay azy resak'izay satria tsy ho avy mihitsy ny tena koa izay anisan'ny teo nandromaso ary anisan'ny natao nanao fifandresen-dahatra tao anatin'ireny nandritry ny ray volana sy tapany ireny ka ilaza satria averiko ny mandeha fa tsy azo natao mihitsy fanendrena ny premier ministre ratsy vosony io misy fa tsy ny président ny HVM no andeha hamoaka izany fa tsy fanao zany nanao sininy ireo antoko lehibe fandresanandreo ve vo azo natao ny akory misy ireo antoko tsy nanao an'izany efa anaty gouvernement izy atao zao satria efa fantany tsara tao anatin'ilay accord satria fandresana taminy fa ny toerana azy misy azy satria force anatin'ny groupe parlementaire tao amin'ny assemblée nandraisana an'ilay izy tamin'izao tsy nandray intsony teny aloha hoe zao voalaza tamin'ny 2014 zao voalaza tamin'ny ana raha vao iny dia misaritaka fa efa nekena anatin'ny accord politique ka raha sitrakareo misy tsina ny olona ny teny hoe za dia tsy nao soni fa mafisina fa leolona ny teny tsy nao soni dia nao sinisy to vao tsy ela akory naneo ny heviny ny filohan'ny teteza mita teo aloha
naneo ny heviny ihany koa ny filohany antoko timy maro samy nanamafy fa tsy nanao soni io fifanarana politika io. Izao indray milaza ny antoko SVM fa nisy io fifanarana politika io ka nahazona ny firafitry ny gouvernement tamin'izao fotoana. Araka izany samy manana ny filazany na ny andaniny na ny ankilany ka tsy fantatra intsony hoe iza no milaza ny marina. Atreto aloha tsy mbola nisy nahita ny taratasy soniavina tamin'izany fifanarana politika izany. Antony nahatonga ny antoko malagasy miara-miainga niakatra teny amin'ny ACC nangataka io fifanarana io. Ny malagasy miara-miainga izay nanamafy hatrany fa tsy mbola nanao soni izany fifanarana politika izany. Tokaso indray atao anatin'ny pejin'ny dokavarotra aorinany izay moa dia miverina eto ihany isika andray anira Arsona andry izay tony an-datsoratry Cool TV FM eo ihany koa ny jerentsika ny mahakasika ny fandaminana sy ny fitantanana ireo tahirina andramena sy azo sarivity eto Madagasikara. Rehefa avy ao. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendances et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Qui sera le meilleur pronostiqueur du mondial? Défie tes potes. Télécharge gratuitement l'appli Telma et moi et fais tes pronostics. À la clé, 1 an de fibre et plus d'une centaine de lots. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arabatra amin'ny saramanitra. Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Andraro sy tsara lalàna. Mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona. Io arana ianareo. Fangaza ihany. Mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidin'entana 10 hetsy ariary. Ny azo eo akitelo tombo vitany. Loka mety azo bon d'achat 10 hetsy ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary. De loge eo ihany. Fisariana ny 3 jona amin'ny 120 ora. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de lavage Kiri. La nouvelle formule lavage Kiri, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Lavage Kiri pour des journées pleines de vie. Anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny volana ankizy, ny akoho dia manolotra ho anao tsena ny kilonga, ny zoma 12 sabotsy 13 ary ny alahady 14 jona. Ho eto daholo kilalao, arendrina, akanjo sy ny kojakoja rehetra ho an'ny zazakely sy ny ankizy. Misy ihany koa ny fizarana vatomamy. Tsena ny kilonga eny amin'ny akoho centre commercial Digindray izany ny fotoanantsika ny 12 hatramin'ny 14 jona. Mirary fety sambatra manandratra ny maha malagasy sy ny vita malagasy miaraka aminao ny Jumbo Vascory sy Supermaki amin'izao saramandry izao ary hatramin'ny voalohan'ny volana Jolay mandra isanjara ny tombola izay azonao loka marobe malagasy ny antsika. Jumbo je t'aime trop Supermaki mon amour à la vie. Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena 2024 no anolorananao toltanana iarana amin'ny Singers of Jesus, GMMC, Voices of God ary ny atopira antifiderana manolotra ny tanananao tompon'io ka raiso e raiso izy toltanana ao amin'ny gymnase couvert ankorondrano ny alahady 17 jona amin'ny 3 arivo
hiavaka ny fampisehoana satria sehatra telo samy hafa vetrany no eo anoloanao itsolon'ireo mpihira nasaina manokana Mamy Robinson Pierre-Mias Radio Teny Fiainana média officiel Cool TV Cool FM ny tapakina dia hitanao amin'ny librairie Antsona Analakely tolo-tanana anolo-tanana ireo ity sahiranay akosika amin'izao fetim-pirenena izao. Tu as rapporté ma veste? Oui, j'ai eu une longue conversation avec la vendeuse et au final j'ai réussi à ça. Qu'il vous la rembourse. Je veux la récupérer. Je m'en charge. Cet ordi de merde refuse mon mot de passe. Non, c'est... Ça, c'était le mien. Va prendre le mien alors. Qu'est-ce que vous faites Je ici? suis toujours la dernière ici. Moi, je suis toujours le dernier ici. Kirsten et Eric sont toujours ici, alors on n'a qu'à les enfermer dans une pièce et ils se jetteront l'un sur l'autre. Pendant qu'ils baiseront, nous on sera libres. On voudrait arrêter l'ascenseur quelques minutes pour que deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre. On connaît tout sur nos boss, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent. Il faut que ces deux personnes s'embrassent. Je ne reviens pas aujourd'hui. Il se peut que j'arrive tard. On a réussi tous les deux. raha rysona iandry izay tony andahatsoratra ny Cool TV FM sy mpamakafaka ny tontolo politika eto amin'ny fampalalam-baovao no miakatra eto amin'ny plateau amin'ny ity alina ity miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny Cool TV tafatsangany iny ilay gouvernement zay lazaina sy ambara hoe gouvernement iraisana izay tokony karakara ihany koa ny fividianana melohan'ny fotoana tsy mbola misy ny efatra amin'izao ny fitoniana sy ny filaminana inona ny tena mahatonga an'izany raha ny voalazana lampandrenana aloha ny lalaina David dia ny Prime Ministre no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny didim-pitsarana. Samy laza ny filohana antoko hatreto manana solombavambahoaka ilay ho amin'ny fanovana zany ilay nisy telo amin'ny fitopolo fa tsy nisy fifanarahana politika izany nananganana any gouvernement io. Ary nisy aza ny laza mihitsy tamin'ny alahady teo fa tsy nalala akory izay anaran'ireo ministra tao anatin'io gouvernement io. Ny antoko malagasy miaramianga moa dia efa niarahantsika nahita tamin'ny fampahalalam-baovao maro manirana ny nosy fa nametraka fangataham-panazavana teo amin'ny fitsarana lalalam-panorenana manontany na izy tokoa io fifanarahana io na tsy satria mazava ho azy ny antoko malagasy miaramianga dia isan'ireo antoko nanana solombavambahoaka tao anatin'ilay nitarika amin'ny fanovana. Ary naza mihitsy eo antoko malagasy miaramianga io fa tsy nanao fifanarahana na tamin'izy na tamin'izy. Androany anefa hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo aloha teo fa dia nilaza indray ny avy eo anivon'ny SVM arivo rakotovao filohan'ny SVM izay tsy manana moa zany solombavambahoaka raha ny tena izy dia nilaza fa nisy ny fifanarahana politika araky narahantsika teo fa nilazainy hoe nisy ny natao sonia fa tsy ho aseho eto avokoa. Ary anisany mampametra-panontaniana zany fa maninona ny tsy aseho amin'ny vahoaka satria ilay didina voakan'ny ACC any dia milaza mazavy fa raha tsy mihitsy ilay fifanarahana politika dia ampiarina amin'ny ankapobeny amin'ny antsipriany ilay didy larana fa 20 tamin'ny zoma fa 20 ny volana me lasa teo iny izay didiny ACC izay. Nametraka fangataham-panazavana teo anivon'ny ACC isika ny avy ety amin'ny antoko malagasy miaramianga io nisy fifanarahana io na tsy ahafantarana hoe izy milaza marina dia iza zany no mandaingy amin'ireo filohana antoko ireo. Hatramin'izao dia tsy namaly izany ny ACC. Koa nahoana ary noho ny tsy tanterahana atsakany sy andavany ilay didy fanapahana lalana fa 20 tamin'ny 20 me 20 navoakan'ny ACC satria izy hatramin'izao mbola tsy afaka mana-proof sy milaza marina fa nisy tokoa izay fifanarahana politika izay. Aferitsika foana raha nisy izay dia ovinany natao taiza inona ny votoatiny ary iza nanao sonia amin'izay fifanarahana politika izay. Azo ambara zany ankehitriny satria tsisy fifanarahana politika izay tsisy proof izay fa tsy ara-dalàna indray io gouvernement natsangana io. Mitovy amin'ny gouvernement ny Cool Roger, mitovy amin'ny gouvernement ny général Ravelonarivo, mitovy amin'ny gouvernement Mahafaly Sononandrasana farany teo. Na inona fa namarina tena hoentina anamarina ny gouvernement lazaina iraisana io. Raha tadiditsika tsara ny antony tolom-bahoaka dia mazava ary antony tokana ny fangatahany dia hoe
ny fanajana ny lalàna velona eto Madagasikara. Mangataka amin'ny fialan'ireo mpitondra tsy mpanaja tsy mpanitsakitsaka lalàna velona eto amin'ny firenena mba hiverenana tanteraka amin'izany atao hoe fananjana-lalàna izany ny vahoaka na iza amin'ity firenena ity dia tokony eo ambany lalàna avokoa. Ny fototra olan'izao dia tsy fanajana lalàna hatrany amboalohany natao an'izao fitondrana Rajaonarimampianina hery zao. Tsy nisy ny crise politique teto amintsika rahanarahana ny 1950 tamin'ny fanendrena Premier ministre tamin'ny taona 2014. Tsy nisy ihany koa famadibadihana palitao ka nahafahana nanambotambo tamin'ny fomba maro solombavam-bahoaka ananganana azy zany vondra parlementaire SVM. Izay saingindrisy moa amin'izao fotoan'izao vao fantatritsika tadiditsika tsara vao nametra-pialana ilay filohany fa hoe tena tsy araky ny lalàna velona nananganana n'ilay vondrona SVM. Araky ny andininy fa 270 ny lalam-pandrenana tsara le izy fa tara. Tsy nisy ihany koa izao fidinana an-dalambe izao raha nanaja amin'ny voalaza ny lalam-pandrenana ka nametraka ny lehibe ny antokom-panohatra teny anivon'ny parlementaire rotota mpitondra dia nijanona teny teny hoe ady hevitra sy lay fifandonana arak-hevitra tao anatin'ny fanajana amin'ny fomba demokratika sy voarafitry ny lalàna. Tsy nisy ihany koa rehefa notokotona mbola mboka tamin'ireny famoronana subvention exceptionnelle tadiditsika tsara angamba ny olona voarota amin'izany ho an'ny commune ireny raha tsy nisy ihany fandikan-dalàna natao mpitondra. Tsy nisy hoe tsy bahoaka teo amin'ny kianjany 13 eo tamin'ny sabotsy fa 2 apriliny raha tsy nisy ny fanaovana botolo ampandaniana volavolan-dalàna fehizoro ifehin'ny fifidianana tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana izay indrisy fa nandatsahana raha malagasy sy namozana aina mihitsy moa vokatry ny fampiasan'ny mpitondra ny herim-pamoretana tamin'iny andro iny izay tsy araky ny voafaritry ny lalàna ihany koa. Tsy nisy ihany koa ny lalaina Davida ny fitakiana ny fialan'ny mpitondra raha tsy ny baribary tsy takona nafena intsony toy ny vaiakandrina ny kolokolona tao amin'ny mpitondra hampandaninina lalam-pifidianana izay fandraisantsika teo fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana. Tena aoko izay hoe any lalaina Davida fa aranetony ihany raha ohatra ka hoe ho tany saintsika eto avokoa ny fandikan-dalàna natao ny filoham-pirenena sy ny firongony ary ny sakaizana hatrany ampiandohan'ny tantanan'ny firenena ka hatramin'izao ora faran'izao. Inona ary ny fiany? Ny azo amezana azy any lalaina Davida dia hoe aiza ho aiza amin'ireo nitany-tsaina teo lay atao hoe goatenda atao mpitondra rehefa sendra vahiny misy vahiny sy rehefa mahazo micro izy kabary ny amin'ny tan-tan-dalàna i Madagasikara. Hatramin'izao na ilay tokony ampiatra sy hiaro ny lalàna tsy hainotsika feo. Mazendany ihany koa ny mahatsapa fa ilay olona voasazy no mbola manao dediko fe lehibe ary tsy sa manakana aza ny maro fa tohatra manaraka mbokiny an'ilay olona voasazy. Matalanjona ihany koa ny lalaina Davida no malala fa na ilay fitsarana avy mba lalam-pandrenana namoaka ilay didy aza ankehitriny tao manao ambanin-javatra izay didina voakan'izay indrindra amin'ilay fifanarahana ra-pizaratseza na les clés de répartition. Dia fanontaniana no marana antsika azy hoe fa dia nahoana loatra no mangina tokoa ary ka tsy andrenesam-peo ilay ACC. Araky ny didiny ve io répartition misy ankehitriny io satria amin'ilay gouvernementa iraisana. Ny tsy famaliana izany sy ireo fangataham-panazavana nataontsika teo napetraka ireo antoko politika maromaro teo anivon'ny ACC zany ve tsy midika hoe fatahorana an'ilay filoham-pirenena. Dia raha fitsarana avy momba lalam-pandrenana matahotra ny SVM ve any lalaina Davida dia ho azo itokisana tanteraka amin'ny fahamoahana valim-pifidianana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ora mpanara-baovao. Ankatrany ianao raha arsaona ihany izay tony an-datsoratra ny Kolo TV FM namehany ireny fanazavana sy fanazavana ireny mahakasika tontolo politika eto amintsika.
andasantsika araka izany hoe voavaly izay fanontaniana napetraka ho farany teo izay mankasitraka anakatonantsika ny tontolon'ny politika dia nambarany Premier Ministra sy ireo filohany antoko mandrafitra ity gouvernementa iraisana ity fa tena laharam-pahamehana ny famoahana ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana dia tsy nisy resaka izany nandritra ny filan-kevitry ny gouvernementa izay nitotosaina tamin'ity androany ity adino ary ve ilay amehana rehefa tafapetraka amin'ny sezany ireo olona ireo filohany antoko mandrafitra ity gouvernementa ity izay moa ny fanontaniana apetraky ireo mpanara-baovao maro. Fa ny anoizatsika ny vaovao dia nanomboka androany aritra 3 andro ny atrikasa fandaminana sy fitantanana ireo tahirin'andramena sy azo sarobidy eto Madagasikara. Mpisehatra maro avy eto an-toerana sy avy any avelana no nandray anjara amin'izany. Henri Floreo. Nanomboka androany ary aritra 3 andro ny atrikasa fandaminana ireo tahiry bolabolan'andramena sy azo sarobidy eto Madagasikara. Fivoriana resam-pirenena izay arana amin'ny European-tsehatra maro avy eto an-toerana indrindra fa ireo avy any amin'ny faritra ivelan'ny nosy liany amin'ny azo sarobidy misy eto amintsika. Ity atrikasa ity handinihana ny fandaminana sy fitantanana ireo tahirin'andramena sy ireo azo sarobidy eto amintsika. Hanana tombony lehibe i Madagasikara aoriana izao atrikasa izao. Ity zany dia fivoriana handinihana sy anekena ny mekanisme zany hoe ny fomba ataotsika mikasika ny ireo stockna bois de rose sy ny fivarotana azy. Io document io zany dia hoentina any amin'le fivoriana izay ho atao amin'ny novambra any ary afahana mamany olana zany indrindrindrindra eo amin'ny recommandation an'ny CITES izay araka ny fantatritsika hoe misy be tabe izy ireo ilainy indrindrindrindra ny ohatra hoe fanasaziana n'izay tratra inona ny zavatra raisitsika mikasika ny fierovana ny alatsika zany. Arasana orian'izao hetsika izao ny fampiasana izay ho azon'ny Madagasikara sy fahazoana fanafahana ny sazan'ny Madagasikara atao ambany andraikitry ny fanjakana ny fizirena ny vahaolana. Manangona farafaratsiny ny ray apatelon'ny stock izay mandehandeha rehetrarehetra voalazako teo ireo dia tsy hisy mihitsy ny famahana, ny fivarotana sy ny fanaovana ny fanondranana ny bois de rose zany sy ny palissandre ary ny bois d'ébène dia hosakanany zareo hatreto. Satria ilay fanakanana io zany fanakanana efa nataony tamin'ny 2017 izy io dia mbola mitohy ary mbola tsy levé moa zany mbola tsy miala zany io fanasaziana ny Madagasikara io hatramin'izao. Fa ny hatreto aloha zany dia mbola voandinika an'ireo document izay nataontsika malagasy ireo olona rehetrarehetra ireo ary ame sosikevitra na fanakianana na fanatsarana izay zany midika ny atelier atao. Nanomboka androany ary aharitra 3 andro araka izany ity atrikasa ity izay entina andaminana sy hanamafisana ny fomba fitantanana ireo tahiriny bolabolana andramena sy azo sarobidy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Makasika ny toe-karena kosa indray dia tsy maro toerana ny sandany ariary nanomboka tamin'ity fiandohana ity taona 2024 ity mety toy io fidinan'ny sandany io hoy ny mpisehatra raha nanontaniana makasika izay metraika any amin'ny fandarana amin'ny ankapobeny koa moa izany miantarandriana efa. Janoary 2024 Jona 2024 niverina manodinina ny 703 ariary ny midy ataky ny fiandohan'ny taona ny midy ankehitriny izany hoe eo amin'ny 703 ariary eo. Tsy nitsahany akanitona nefa izany tao anatin'izay enim-bolana izay araka ny fanazavan'ny mpiantsehatra iray mpanakalo vola euro ho ariary izay nisafidy ny tsy alaina sary. Miankana amin'ny tsifisy rehefa tsisy dia miankatra otomity na ambanibe ary midy io dia raha tsisy euro dia lasa miakatra. Amin'izao io ve? Metana satria fa ohatr'izay ambany be fa eo foana miakatra dia metana dia eo tsy stable le tena tokony any amin'ilay koro any zany tsy miditra fa zao izao midina be vetivety
ohatra hoe tamin'ny vina 4000 toa dia le bourse toa dia 3900 toa zany misy te 50 ariary ankoatra ny vokany eo amin'ny fiainany mpona amin'ny akabeny mieritraika mivantana amin'ny fandraharahana ihany koa ny tsy fahamarinan'ny toeran'ny sandany ariary io misy instabilité ihany le izy dia ohatra ny zavatra rehetrarehetra misy ny lafitsahany dia misy ny lafiratsiny ny lafitsahany zao ohatra mba mitombo ny rehefa vaty any ariary ny vola vahiny any amin'ny banky dia mba mahazo tombony kokoa satria ambony ny prix de vente moa zany fa naizana zany nefany amin'ilay fandraharahana mihitsy dia rehefa mahita koa ny mpandraharaha rehetrarehetra indrindra ny any amin'ny source any zany hoe miakatra ny devise dia mampiakatra ny vidiny koa ny any amin'ny source dia raha ny vinavina amin'ity taona 2024 midina hatrany ny sandany ariary manoloana ny TTS sy ny dolara amerikanina izany hoe lasa 5,707 ariary ny TTS raha toka teo amin'ny 7,904 ariary izany dolara amerikanina 9,903 ariary raha toka tokony io 12,903 ariary mitohy hatrany ny asa fampandrosoana amin'ny komuna Masindray vokatry ny fitantanana mangarara sy tsara tatana nahafana mananome tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka ho ny ben'ny tanàna any an-toerana io na saina volana vitsy tsy atapera ny fiampitoam-piasan'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina Hery maro ireo asa fototry ny fampandrosoana noho tsy notsiniavina na ihany koa tsy natao laharam-pamehana raha tsy ilaza afa-tsy ny lalana na lalana kominaly io na lalam-pirenena isan'ireo komuna tsy mitavandra ary mandray ny andraiky ny manoloana izay tsy fahamatorana sy tsy fahaiza mitantana ny fitondram-panjakana izay ny ao amin'ny komuna Masindray hofitain'ny komuna sy ny mpiara-mombonantoka ary ny vahoaka ao aminy ny lalana ny ao anatin'ny mihitsy zao satria tanjona ho an'ny komuna zany no ahitana lalana lehibe izay tsy fahita firy eto amin'ny firenentsika ezahana ho 7 metatra foana ny sakany io nisan'izao io ataona io hitarina efa mifanaraka amin'ny tompon-tany amin'ny sisiny zany zay dia zay aloha ny tena zava-dehibe ny aménagement ny lalana satria io ny tena fototry ny fampandrosoana ny komuna tsy atao kabary ambony latabatra fotsiny ihany ny filazana fa tantsaha ny 700 ny malagasy hoy ny mpanara-baovao fa ilaina arahana asa izany toy ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny lalana izay miantoka ny famoahany vokatra ireo tantsaha toy ny tranga eto amin'ny komuna Masindray vao lalatany ohatr' zao aorianan'ny orana dia tsy maintsy manomboka manao vaovao indray dia ny fidetomanana moa zany ny eo ihany no atao dia ny canal angamba ny canal amin'ny sisiny tena ezahana ho vita amin'ny tokony izy ny RIP zany hoe route interprovinciale izay mampitohy ny Ambohimanambola mandalo aminay tsy ny Akadiny Andriana zay zany no ezahana satria io no ahafahan'ny transport mampivezivezy ny vokatra sy ny vahoaka lesona tsara lain'ny mpitondra tahaka ihany koa izao fanamboaran-dalana izao hoy ny mpanara-baovao tsy miandry ny fahatongavan'ny voninandro-pahavaratra fa mikoropaka manampina ireo lavaka etsy sy eroa fa ten'izao efa mijinjo lavitra ny fisian'ny tamberina andraikitra toy izao izay misintona ireo mpiara-mombonantoka hiara-iasa fa ihany koa mandrisika ny vahoaka andohetra lafim-baovao hafa kosa indray dia araka ny fagnatahan'ireo ray aman-dreniny mpianatra izay mananjanaka anao fanadina-mpanjakana dia misy ny fianam-bidy amin'ireo boky sujet type amin'ny édition le lauréat ny boky le lauréat izay amidy amin'ireo librairie manerana ny Nosy Mikaela Ramarla ny édition le lauréat izay notarian'ny Ratsimaolo Francine dia 7 taona nisiana ankehitriny isan-karazany ireo boky vokarin'ny édition le lauréat aty amin'ny classe primaire tahaka ny français, calcul, malagasy, tantara, SVT sy ny sisa. Mampiavaka ny le lauréat ny famokarana ireo boky sujet type d'examen, toute matière avec corrigé, en le lauréat du CEPE, ni le lauréat du BEPC, ary le lauréat du bac série A, C, D, izay tena ilain'ny mpianatra hiatrika ny fanadinana tokoa ankehitriny. Amidy manerana ireo librairie manerana ny Nosy ny boky le lauréat ary ao amin'ny Foibe ao amin'ny librairie édition le lauréat Tahala Rariasina Analakely.
araka ny fangatahan'ireo ray aman-dreny sy mpianatra indrindra ireo mpanala fanadinana manao fihenam-bidy 700 ny 7 hatramin'ny 13 jona izao ny sujet type le lauréat du CEPE, du BEPC, du bac, programme officiel ao amin'ny librairie édition le lauréat ao amin'ny Tahalarary Asina Analakely. Amafisinary fa ny 7 hatramin'ny 13 jona izao no ahitanao io fihenam-bidy 700 io amin'ireo boky le lauréat ao amin'ny librairie édition le lauréat ao amin'ny Tahalarary Asina Analakely. Le lauréat ampiasao fa anampy anao tokoa. Azonao tsidihana ny site web dia ny www.ratsimaholy.com www.ratsimaholy.com na koa antsoina ny laharana 032 04 023 23 034 31 389 20 032 04 023 23 034 31 389 20. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray tena natotosa tetika samy kolotsaina 2.0 fikambanan'ny mpanelanelana ara-kultoraly ADMC anampina ny tanora miasa amin'ny sehatra ara-kultoraly ho tonga matianina namatsy io tetika sa iony ambasady Norvège. Faradina Rakotoarvelo santatra. Mbola tsy mahazo vahany eto Madagasikara ny fampiroboroboana ny sehatra ara-kultoraly. Na maro azy ireo karazana asa maneho ny kolotsaina. Mbola tsy ampy ny fepetra misy hamatianina tanteraka azy ireny. Entina indrindra namafisana ny fahaiza manao ny tanora miasa eo amin'izany sehatra ara-kultoraly izany ny tetika samy kolotsaina 2.0 no volavolain'ny fikambanan'ny mpanelanelana ara-kultoraly ADMC. 4 alina euro na 770 tapitrisa ariary no teti-bola namatsin'ny ambasady Norvezy io tetika asa io. Natao androany tetsy amin'ny fitoerana kra mankatso ny fifanaovantsiny izany fifanaraha-pamatsiana izany. Izy io dia ho an'ny tanora, ho an'ny mpianatra na mbola any amin'ny lycée na ho an'ny izay efa aty amin'ny anjerimanontolo na izay efa manana asa ihany koa fa liana amin'ny fahafantarana an'izany hoe inona avy ny asa misy eo amin'ny sehatra ara-kolotsaina. Dia manarak'izay rehefa fantan'izany hoe inona avy le asa dia misy ihany koa ny fiofanana izay omenay fiofanana matianina izany. Dia ankoatran'izay misy amin'izay ny sehatra anaovana ihany koa fifaninanana hoe raha te hiasa amin'ny sehatra ara-kolotsaina dia inona ny asa tianao atao dia resaka fandrarana momba ny kolotsaina zany izay. Dia ankoatran'izay moa zany misy ny asa efa fanaon'ny CRAM hatramin'izay fampahafantarana ny artista sy ireo izay misehatra eo amin'ny kolotsaina amin'ny alalan'ny spectacle, exposition, misy ihany koa ny site internet izay vao navoasinay ho fampahafantarana an'ireo olona rehetra ireo. Fiofanana arakasa misafolo no tanterana amin'ny alalan'ity tetika asa ity hatramin'ny faran'ny taona 2024. Tanora 12 isaky ny fiofana no andray anjara amin'izany rehefa avy nandalo fifantenana. Isy ihany koa ireo hetsika isan-karazany entina nampiana ireo tanora anarivo maro ahafahany misafidy ny lalan-kasa mifandraiky amin'ny talentany. Ny artista malagasy dia olona nampiana-tena daholo. Tsy nisy hoe nandeha nianatra zany ny akamarony betsaka ny manana talenta voajanahary zany no an'ny artista malagasy. Dia zany hoe tsy natao lalam-pianarana mihitsy zany fanaovana zavakanto zany hatramin'izay. Dia lasa tsy fantatra ihany koa hoe misy asa be dia be manodidina an'izay. Satria raha ampahafantatra mpihira anankiray fotsiny raha ny ivelany misy ny manager, misy ny tourneur karakara ny fiodinan'le artista, misy ny producteur, tena misy asa be dia be zany. Dia lasa tsy mivelatra tsara le sehatra ara-kolotsaina noho ny tsy fisian'ireny olona tsirairay ireny indray satria be dia be ny mpanao mozika eto Madagasikara manao an'ireo asa rehetra ireo izay tsy nianarany akory arany. Raha isanjaton'ny saram-piofanana ihany no takiana amin'ireo mpandray anjara mba hampitomboana ny risim-pon'izy ireo ary maimam-poana kosa ireo hetsika hafa rehetra amin'ny kolotsaina 2.0. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mitohy ny fanaovan'ireo mpandray anjara amin'ny rally Nakonga Visca Power asakama 24 ny reconnaissance mialohan'ny fiatombohan'ny fifananany zoma ho avy izao afapo amin'ny fanamboarana ireo lalana anaovana ireo épreuve ireo mpanamory izay sendra ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity tany Akadinandrina Faradiny Iona Saina. Vita ary vonina indray ny rally Nankanga Visca Power asakama 24 izay ho tanterana ny 20, 13 ary ny 14 jona ho avy izao ao amin'ny commune Akadinandrina ireo lalana anatanterana ny épreuve spéciale misy 20.
lalana izay vokatry ny fiara-misalahy teo amin'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Andriana Narvelo Ajo sy ny Fédération Sport Auto ary ireo commune lalovana mandritra ireo épreuve spéciale. Nandritra ny reconnaissance no tanterana tamin'ity andro an'ity no nanehoan'ireo mpanamory sendra ny mpanao gazety ny fahafampony amin'ny atsaran'ny lalana. Amin'ny ankapobeny aloha milamina be ty zany ty spécial ty zany efa somary elaela ny tsy nanaovana azy ny tena koa moa zany efa elaela koa tsy teo amin'ny sehatra ny ma concurrent tena fa hitanay misy ezaka be da be nataon'ny mpikarakara ary misaotra be da be anazy satria le lalana zany amin'ny ankapobeny vao pasiko tsara tolotolo. Ato amin'le voalohany an'ity 17 km/h raha ty akadina andrina zany tena mila mailo be mihitsy ato amin'le partie voalohany jusqu'hatramin'ny amin'ty partie sur le premier atsasadalana miatsasadalana io zany amin'ty partie misy an'ty digue sy tambary be da be ty tena mila mailo be. Avy eo moa resaka puissance na tômôbila sy anany le fiakarana re. En général aloha ny lalana tsara tsy dia manimba tômôbila loatra. Le amin'ny Zomalo le 6 km aller-retour no afaka lalaovana tsara mihitsy. Ny lana fitandremana aria ny sortie Anjorooro somary teritery ny lalana dia any tena mila fitandremana. Nafinaritra be le lalana sady miovaova be le izy. Misy rapide, misy teritery, misy somary ratsiratsy koa. Fa mahafinaritra be fahitana azy. Afaka riatana daholo. Ny anazy zao tena tiako ty akadina andrina manodidina ty voaka mokajy iny Anjorooro mahafinaritra daholo. Vonona ihany koa ny fiara hoy izy ireo miandry ny fahatongavan'ny fotoana anatanterana ny épreuve spéciale ny zoma ho avy zao. Azo atao hoe zay ihany fa miezaka foana koa manao zavatra tsara amin'le tômôbila satria ny tômôbilinay manokana moa zany dia Subaru CC8 somary efa sokosokony fa atao zay mampety azy. Non, tômôbila moa efa vonona zany fa dia ino fa dia miandry départ eo dia que le meilleur gagne hozy izy fitenenana. Mbola mikarakara aloha fa ezahana atao tsara fotsiny dia manao essai ny tômôbila dia zay. Ambohiboangy, Ambohimanambola, Anjeva, Anjorooro, Ankadinandrina, Ampitanomby, Mokajy ireo no isan'ny lalana ho lalovan'ireo épreuve spéciale misy 20 anomboka ny zoma ho avy zao. Ho an'ireo olon-tsotra mikasa hijery ireo épreuve spéciale ireo, tsara avokoa ny lalana amin'ireo épreuve spéciale misy 20 ary afaka ny fiara rehetra mandritra ny rally na ankanga fisika power asaka ma20 sy 20. Izay no vadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia tsy niandry ela ireo mpitsomponenana fa ny ampitsony natongavan'izy ireo dia nangataka ny hifindra any La France ny atsasa-manilan'izy ireo tonga tao amin'ny serana atsamin'ny Valence ao Espagne ny alahady lasa teo raha ny fanambarana nataon'ny gouvernementa espagnol fanadina. Ao amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena iray 30 kilometatra miala ny serana atsambany Valence ao Espagne no misy ireo mpitsomponenana miisa 300 ary amampolo no ankizy amin'izany. Tamin'ny fahatongavana isan'ireo voasoratry ny mpitandro filaminana ny mombamomba azy i Daouda ary nanomboka teo dia tsy maintsy nitondra ity bracelet mavo ity ny tenany. Tena tsotra aminay izy ireo aloha dia tiako raha mijanona eto Espagne ny tenako. Ho an'ny Mohamed izay avy any Algérie kosa dia ny hifindra any La Frantsa no tiany. Any amin'ny firenena hafa aloha ny tena tiako tsy haiko ohatra hoe any La Frantsa satria any misy ny fianakaviako ny namako. Samy efa manana ny toerana niriny avokoa ireo mpitsomponenana isan-karazany ireo. Saika any atsasa-manilan'ireo mpitsomponenana no maniry ho an'ny La Frantsa avokoa, saingy kosa tokony apetraka ny fanarahan'ny La Frantsa ny dingana rehetra ahatongavana amin'izany. Raha ny fanazavan'ny mpitondra tenin'ny gouvernementa frantsay tsy mora ny fanarahana ny fepetra amin'izay dingana izay. Araka ny efa nolazainay hatramin'ny voalohany ny fandraisana anjara amin'izay dia ny fanarahana ny lalàna ihany. Misa 9 karazana ny sopirenena ananan'ireo mpitsomponenana, misa 300 isa ireo ary saika avy amin'ny firenena Afrika avokoa ny akamaroany izany. Dia izay manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Angasany ianao nanaraka izany soava-magnatra dia veloma mifoda ao tompoko.
narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andrinao arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ni Vavao.